vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba amin'ny fofeno fifaliana no iarabarabana atsika menakavy a mpanaraka ny fandarana andray amin'ny tian'io mahafinaritra be ty andray fampianarana sy lesona andray tsika amin'ny fiainana satria mila torolalana ny tsika amin'ny fiainana riavany mila torolalana tsika koa melohany zavatra rehetra andolo tsika ivavaka amin'izao fotoana izao mankasitraka indrindra dada malalako raiky malalako ianao lay Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany efa nanangana ho zanakao ianao ary nanangana koa ianao mba ho mpanomponao hitondra ny afatra sy ny teninao ho an'ny vahoakanao tompo maro an'ireto mpijery ny fandarana ireto ny mila fampianarana mila fampahirezana mila taridalana noho izany tompo sokafo ny vava mpanomponao mitenena aminay ary mampahirezanay toroy lalana izahay aoka ho fantatra izay tokony ho fantatray androany amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo amen andao amaky tenin'Andriamanitra tsika riavana atao amin'ny bokyny Nomeri toko fa 12 ampianatra anao androany ny hoe ny fomba hitenenan'Andriamanitra ao anaty olana misy zavatra maromaro mako ny fomba hitenenan'Andriamanitra ao Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny toroteny amin'ny alalan'ny fampianarana amin'ny alalan'ny afatr'Andriamanitra izay renesintsika ny ampiangonana ireny na ato amin'ny télé na ato amin'ny radio fomba hitenenan'Andriamanitra izay misy fotoana Andriamanitra koa miteny amin'ny alalan'ny nofy izay mbola hidirantsika manaraka fa misy fotoana koa Andriamanitra miteny amin'ny alalana problème sy olana ary zavatra sarotra novakitsika izay tenin'Andriamanitra izay atao amin'ny Nomeri toko fa 12 andeny fa 20 manao hoe dia nosokafan'i Jehova ny vavan'ny boriky ka hoy ny boriky tamin'ny Balama inona no nataoko taminao no dia nokapohanao intelo aho izao dia hoy Balama tamin'ny boriky satria mamazy vazy ahy ianao engany ka nisy sabatra ety an-tanako dia matiko mihitsy ianao ankehitriny ary hoy ny boriky tamin'ny Balama tsy borikinao va aho izay nitengenanao ato izay nanananao ahy ka mandraka androany moa efa fanaoko vany manao toy izao aminao dia hoy izy tsia dia nampahiraton'i Jehova ny mason'ny Balama ahita ilay anjelin'i Jehova mijanona eo an-dalana sady mitany ny sabany voatsoka eny an-tanany dia niondrika izy ka nikohaka ary hoy ilay anjelin'i Jehova tamin'ny nahoana no nikapoka ny boriky intelo ianao zao indro izao no nivoaka ho mpisakana anao satria mivarina mindoza eo anatrehako ny lalanao koa nahita ny boriky ka nivily ahy intelo zao raha tsy nivily ahy izy dia ianao no nataoko maty mihitsy toy izay fa izy kosa no velomiko dia hoy Balama tamin'ilay anjelin'i Jehova efa nanota aho fa tsy fantatro fa ianao no nijanona nisakanahy teo an-dalana koa ankehitriny raha tsy sitraka aho izany dia hiverina aho amen ampianatra anao aho hoe androany araka ny teneniko teo hoe fomba hitenenan'Andriamanitra amintsika satria tokoa manko ry havana ny mpino dia mizara anankiroa miavaka tsara ao le hoe mpino mbola tena zaza ara-panahy ary ao rehefa matotra ara-panahy na ireo fatao hoe lehibe ara-panahy matetika rehefa mbola zaza ara-panahy ny mpivavaka anankiray na mpino anankiray raha zaza ara-panahy izy dia tsy mahalala afa-tsy ny hoe mangataka zavatra amin'Andriamanitra mangataka
omeo vao tompony trosako bloqué Jesosy ny asako fa mba afao amin'ny asako Jesosy eo sitrano fa marary atompo vonjeo amty aretiko ty aho de mangataka fanasitranana izy mangataka fanafahana izy rehefa mbola zaza ara-panany olona de ny mangataka famonjena no ainy mangataka famonjena aitsika tsara ohatra amin'ny fiainana rehefa mbola manana zanaka atsika zaza ao anatin'ny fahazazana zanakitsika tsy mahalava tsy mangataka goûter mangataka écolage mangataka kiraro mangataka kilalao mangataka vola mangataka rehefa zaza ny ankizy anankiray dia ividianao an'izao a mama ividianao an'izao a mila an'izao a mila ividiano kaye a ividiano kiraro a ividianao anitsy kilalao itsy a ividiano za te taingina balansoara za de eto mitsangatsangana za ividiano za te hinana gâteau rehefa mbola zaza ara-panany olona anankiray dia mangataka ohatran'ireny no ataony mangataka mila ntia Jesosy vonjeo ny vadiko hoe avereny ny vadiko tompo fa mila ny vadiko tonga atao trano ahy omeo ofatrano a Jesosy za tompo hitanao tsy mananasa meo asa tompo ny zanako tompo ataovy makany andafo ny zanako ny zanako ataovy mahazo vady za Jesosy ataovy miteraka raha vo zaza ara-panany olona anankiray dia mangataka gratuitement ohatr'izay izy mangataka fotsiny ataony mangataka meo antia mila antia ary eo ny signiny anankiray no alalana fa mbola zaza ny olona anankiray ara-panahy fa rehefa tian'Andriamanitra ho matotra ny olona anankiray na rehefa matotra tsy ndriko tsara zay hoe hiala amina fahazazana de misy fotoana riavana tsy any amin'ilay Andriamanitra miteny tsy any amin'ilay hoe manome fotsiny fa misy fotoana Andriamanitra miteny ao anaty olana miteny ao anaty problème ary izay mihitsy ny tena tiako zavatra horesana aminao hoe io problème mahazo anao androany io olana mahazo anao io raha teny efa pino ianao de aza raha ohatra io ka tsy miva nentinao mambavaka heritaona tsy miva nentinao mambavaka enim-bolana tsy miva nivavaka foana ianao zay 3 volana sy tapanao an'io problème io tsy miva raha nabavy rahalahy mingavy anao mba ho tonga saina fa tsy hoe Andriamanitra tsy tia mahany olanao io tsy hoe Andriamanitra tsy tia mahany problème anao fa misy zavatra tian'Andriamanitra ho tenenina aminao hitenenana aminao ao anatin'ny problème io misy zavatra tiana afatra tian'Andriamanitra ho ampitaina mahatonga n'izy io tsy mivaha misy zavatra tian'Andriamanitra ho ampitaina ary ny olona rehefa matotra ara-panahy de manomboka mahatakatra an'izany matoa ny vadinao no entina mambavaka mba hiveriny 4 volana ianao zay no nitondra mambavaka azy mbola tsy miverina 4 taona mbola tsy miverina ny vadinao raha nabavy misy afatra tian'Andriamanitra ho resahana aminao mahatonga ny vadinao mbola tsy miverina ianao mivavaka foana isan'andro miakatra tendrombohitra mifadikanina mivavaka amin'ny ala tompo avereny ny vadiko raha nabavy ho avy ny vadinao mino fa mbola hiverina ny vadinao fa mialohany hiverenany misy afatra tian'Andriamanitra ho resahana aminao aloha ary raha tsy takatrao zay afatra zay raha tsy voaray anao zay resaka zavatra tian'Andriamanitra ho lazaina aminao zay ao anatin'ny problème io de tsy mivay io olanao io ianao anatin'ny trosy ao anatin'ny problème arabola io ao anatin'ny zavatra mavesatra atrehanao androany io mivavaka foana ianao tompo vao ny trosako vao ny olako vao ty olany ty raha nabavy matoy mbola tsy miva de misy afatra tian'Andriamanitra ampitaina aminao ao anatin'ny olana io ao anatin'ny problème io misy afatra tian'Andriamanitra ampitaina aminao ka mila voaray atsika zany zavatra zany eto zao eto amin'ity tantara ity de misy tantarana mpaminany anankiray atao hoe Balama ny anaran'io mpaminany io eto amin'ity Nomery 12 ity ny tena zavatra nitranga tamin'ny tantara io raha fitiniko de zao nisy mpanjaka anankiray mpanjakan'ny Moabita sy ny mpanjakan'ny Moabita sy ny Edomita no naniraka azy satria amin'ny mampaminany azy moa de masimbava zany mpaminany zany manana fahefana izy miteny
de ny rany mpanjakany Moaba sy ny Edomita izy tamin'izany fotoana zany hoe andana mba hozoniny zanak'Israely mba ho resy satria fantatrilay mpanjakany Moaba sy ny an'ireo hoe matanjaky reto zanak'Israely reto tsy resy reo satria Andriamanitra momba an'ireo matanjaky reo de fantatrio mpanjaka io tsara hoe ny fomba andresena ny zanak'Israely dia tsy fitaovam-piadiana tsy sabatra fa ny fomba andresena an'ireo zanak'Israely ireo de ozona avy amin'ny vava Balama zany hoe rehefa ozon'ny Balama reo de vo ozona zao anefany Andriamanitra tsy nakasitraka an'izany tsy nakasitraka an'izay mission zay Andriamanitra hoe i Balama andeha hanozona ny zanak'Israely tsy nakasitra an'Andriamanitra zany ary no teninan'Andriamanitra i Balama tany am-boalohany aza miaraka aminy aza manozona ny zanak'Israely fa firenena voatara eo tandremo aza manozona an'ireo fa mahita loza ianao raha manozona an'ireo ianao mahita loza ianao zay ny afatr'Andriamanitra ny zava-doza be nefa tao anatin'ilay izy dia nitsangana le mpanjaka ka rehefa nitsangana le mpanjaka dia zao no nyteneniny na ohatrinona omenanao na ohatrinona karamanao omeko karama ianao fa zao ozono io firenena io ozono reo zanak'Israely reo fa omeko anao na ohatrinona nomeny ilay mpanjaka chèque en blanc mihitsy i Balama i mpaminany Balama mba hanozona zanak'Israely ny afatr'Andriamanitra tonga tamin'ny Balama nefa de zao tandremo fa tsy azonao atao zany tsy azonao ozonona io inona zavatra nitranga vo nahita n'le vola be anefa Balama lay fanamby zay no tenen'le mpanjaka omeko anao zay tedavinao na ohatrinona nyrosy ihany izy niaraka tamin'ny briky tamin'izany moa zany briky ohatrany hoe sovaly de nitaingina ny sovaly io izy na briky de nandeha de izy nandeha teny andalana ngrevy le briky ngrevy lay iny izy ty le sovaly ngrevy de tena nijanona ny tokony intelo lay sovaly no nijanona tetsy de ny tokona de nisisika tetsy amin'ny rindrina tetsy de mivomesy ny kapohany any de ny afarany ray le sovaly nakare amin'ny sisiny arindray de niafina tany de ny afarany ny fitetaka mihitsy le sovaly de ny kapohany any ny afarany ny teny le sovaly ny teny le briky la ny teny biby no ny teny ary zao ny teny'le biby 9:20 de nosokafany Jehova ny vavany briky ka hoy ny briky tamin'ny Balama inona nataoko taminao no de nikapohanao intelo aho zao de io Balama tamin'ny briky satria mamazivazy ahy ianao engane ka misy sabatra etaniko de matiko mihitsy ianao akehitriny ary hoy ny briky tamin'ny Balama tsy brikinao va izay nitengenanao atrizay nanananao aho ka mandraka androany moa efa fanaoko vany manao toy izao de hoy izy tsia eritseretinao am'izany hoe vavana biby no nanomboka ny teny tampaminany Balama hoe fa maninona no nikapohanao ngamo efa fanaoko ny ohatr' zao fa maninona no nivelesinao ary de lasa niresaka tamin'ny biby mihitsy ilay Balama ranabavy rahalahy rehefa tsy hainao ary azavaiko tsara misy fotoana Andriamanitra miteny aminao amin'ny alalan'ny toroteny zao ny tokony ataonao zao ny tokony iainanao zao ny tokony hijoronao de miteny aminao Andriamanitra amin'ny alalan'ny fampianarana fa rehefa tsy hainao no miain'ny feon'Andriamanitra direct ohatr'izay de problème no asain'Andriamanitra miteny aminao ao anaty olana ary mandra azahoanao ny hevitr'Andriamanitra de tsy afaka io olana io tsy mivay problema io mandra-pahazahoana hoe inona ny tian'Andriamanitra ho tenenina amiko inona ny zavatra tian'Andriamanitra ho lazaina inona ny zavatra tian'Andriamanitra ho resahana amiko fa hoe iaino aho de tsy mivay olana io teto zao nisy etape nataon'Andriamanitra niresaka tamin'ny izy ty Balama mpaminany Balama ianao aza mandeha any aza mivoaka eo ianao atandremo sao manozona ny zanak'Israely firenena voata io aza mihetsika eo ianao zay ny feo an'Andriamanitra ary mazavy zay inona zavatra natao Balama mbola nisisika ihany ary raha vo nisisika izy de tsy niteny tamin'ny vantana tsony Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny fa ny problème am'izay no naneren'Andriamanitra azy mba hiteny amin'ny problème ranabavy misy antony olana tsy mety mivay eo aminao io ary Andriamanitra miteny aminao io problème tsy mety mivay io
indraindray tsika mako sao de misisika ihany tompo vao ny trosako vao ny olako andeha mbola indra mbola atsy amin'ny banky indray andeha anjana bola atsy andeha mbola akanty atsy andeha trosany de varim-panana anatsy indray mba ampiasako ranabavy mijanona aloha de andana manontany hevitra ianao rahalahy manontanian'ny tompo inona ny tianao atongavana am'izao problème tsy mety miva zao Jesosy inona ny tianao atongavana am'izao olana mahazo azao ka tsy mety miva efa mivavaka natao délivrance ny fahadisanina na nyroka devoly ny olako tsy mety miva tsika mako de misisika foana am'le mivavaka fa misy zavatra tian'Andriamanitra ho tenenina aminao io ohatra migadra ny atamora ny vadinao ary raha migadra ny atamora ny vadinao mety misy zavatra tian'Andriamanitra amboarina eo amin'ny fiainany satria raha vao mivoaka tamora izy mety amon'olona raha vao mivoaka tamora izy tsy miraran'Andriamanitra nefa efa misy antson'Andriamanitra foana ho azy antson'Andriamanitra foana sain'Andriamanitra mivavaka izy tsy mirara fivavahana mitoy foana izy amin'ny adalana mirongony amin'ny filalovana vehivavy izy mikadra ny atamora am'izao inona am'izay natondranao ranabavy ny ataonao de zao lasa ianao mindram-bola atsy amoana ny vadinao lasa ianao mivarim-pananana amoana vadinao lasa ianao mitrosa vola atsy amoana vadinao mitrosa vola nefa ianao vadinao tsy mety miva varim-pananana ianao vadinao tsy mety miala tsy afaka ao amponja ataonao daholo ny hevitra rehetra izy tsy mety afaka misy zavatra tian'Andriamanitra ho tenenina ary ny zavatra tian'Andriamanitra ho tenenina mila takatra ao mety tsy voatery eo aminao ny olana fa ny amin'ny vadinao ianao misisika mamoaka azy izy nefa tsy mety miva ny antony tsy mahatonga azy tsy mety afaka ao amponja tsotra be izy tsy vonina iova izy ny ataony raha mivoaka ao de ny ataony ihany raha mivoaka izy amaly faty raha ny mivoaka ao izy mbola hiaraka amin'ny vehivaviny raha mivoaka ao izy tsy rarahan'Andriamanitra noho izany mipetra mihitsy aloha ranabavy de jereva lalanafa tokony ataonao de zao andany izy resao dada malala amin'ny beba ianao nataoko daholo ny hevitra rehetra amohananao teto amponja fa ianao tsy tafavoaka arakaraky ny amohako anao vao mainka idira trosa tapitra namidiko ny tomobile ny trano ny sprinter amohananato ianao tsy mety mivoaka dada misy afatra tian'Andriamanitra ampitaina aminao zao noho izy ndao ianao mibebaka mifonay ianao miovay ianao ato amponja raha tsy tapa-kevitra iovy ianao tsy analanao ato Andriamanitra misy afatr'Andriamanitra ampitaina tsy voatery amin'ny teny mivantana sy mahitsy fa ao anaty problème Andriamanitra no miteny aminao ohatra misy fotoana ianao miinsiste amin'ny vidiny tany io tany eo nefa hitanao fa mety tsy fantareo fa tany tsy ara-dalàna ny taratasy mety misy litige any amin'ny tribunal mety misy olana any amin'ny tribunal mety tany ediavana amina olona ary fantatr'Andriamanitra fa manino izy ty fa tsy ho azonao mihitsy io tany io na manam-bola ary ianao de ianao nefa mitsofoka foana miinsiste hiadiny io tany io vidiny io tany io any ka bloquen'Andriamanitra daholo ny volanao rehetra bloquen'Andriamanitra ny vola mba hahatonga anao tsy anyme na de ariary ary azahonan'io tany io de ozy izy nefa manin'Andriamanitra bloquenao ny vola manin'Andriamanitra tsy tonga le volako any andafy nefa ny anadahako any andafy ny laza fa andefa vola ary misy vola endrasako tsy tonga any amorondava misy vola endrasako tsy tonga misy verseman'olona endrasako tsy tonga fa maninona ny tena marina miteny aminao Andriamanitra fa tsy mety aminao io tany io satria misy olana ka raha mipee vola ao ianao mandoa vola ao ianao de very vola fotsiny misy fotoana Andriamanitra miteny noho izany tsy ianao misisika no ilainy fa ianao mila mahatakatra ny hevitr'Andriamanitra inona tompony tianao atongavana hatramin'izay ny eritseretako vidan'io tany io bloqué daholo ny fiainako rehetra hatramin'izay mbo misokatra ihany ny fiainako nefa hatramin'izay ny eritseretako fa anao zavatra io de tena bloqué fa inona tompony tianao atongavana amen raha latsy anabavy mila manontany ianao ny hevitr'Andriamanitra misy fotoan'Andriamanitra miteny tsy voatery miteny ao anaty toroteny fa miteny ao anaty olana ao anatin'ny problème noho izany tsy voatery ianao hisisika foana mahaolana fa misy olana tsy miva mihitsy satria fantatr'Andriamanitra fa tsy mahasoa anao ny mitsofoka ao anatin'io sehatra anankiray mety resaka tokantrano
risaka tokatrano. Ny mamaky anao de tompo miovady ataovy raikitra ny anay Brino, ataovy raikitra ny anay mariagenay, ataovy raikitra ny mariagenay. Andriamanitra nefa mahalala fa io lehilahy isisianao io efa vadin'olona, lehilahy efa miteraka, efa vadin'olona ary izy tsy mahafony vady aman-janany fa izy te hiarakaraka aminao fotsiny. Ianao anefa mitsofoka any ka asian'Andriamanitra problème amin'ny fiarahanareo, asian'Andriamanitra problème foana fiarahanareo mba tsy hatateraka an'le izy. De enao misisika foana tompo, isisika foana anambady azy nefa Andriamanitra efa manakana. I Andriamanitra manakana anao io nefa tsy araka amin'io lehilahy io, de efa misy lehilahy tsy ambadikatsy tsara lavitra na ny tsara tare de tsara lavitra anao io lehilahy Brino ianao. Tsara lavitra. Na ny fatanorana le lehilahy isisianao te efa fita amin'ny 30 taona, efa miteraka 10, vadiny ary efa bevoka. Efa fita amin'ny 30 taona nefa tsy misy lehilahy bogosy tsara tare io, lehilahy kely 10 taona vonona ampiakatra anao tsara. Ampiakatra anao vady tsara ary manana ny asany, tsy mifoka, tsy misotro, tsy migoka, nefa le lehilahy isisianao ty sady mifoka, miloka, migoka, mampirafy. De tena asian'Andriamanitra problème ny fiarahanareo mba halalanao fa Andriamanitra miteny aminao hoe misy lalana tsara ne izay everako anao, mety aminao ato ambadika ato. Ka raha todo zavatra manahirana ianao izay tsy hainao mihitsy mama, aza misisika foana mama an'io. Mindana aloha mivavaka, inona tompony tiana ho atongavana. Tsy mety voaray amin'ity toeram-piasana ty mihitsy atompo. Ny sisika foana ianao anao gendarme, sisika foana ianao anao polisy, ny sisika foana ianao anao mpitsara, ny tady hevitra foana ianao, tsy aroa mba hidirana amina asa-panjakana ary na 4 million zao nefa laninao ary hatramin'ny androany ianao mbola bloqué. Ndana aloha manontany an'Andriamanitra, inona ny hevitra ao tompo fa zay ataoko rehetrarehetra tsy misokatra daholo. Inona ny planinao mitenena amiko anatin'ity olana ity, inona ny hevitra tiana ho atongavana. Ny zanak'Andriamanitra maty tsara-panahy de tsy voatery misisika foana na mangataka foana. Io ndray dossier eto mambavaka ndray paster mba hananina fa andana aloha manontany mihitsy, inona tompo ny hevitra tiana ho atao amiko mihitsy am'izao zavatra be da be bloqué zao, fa misy programme an'Andriamanitra ao. Misy programme an'Andriamanitra ao ary tsara lavitra. Noho zay eritreretinao ny programme an'Andriamanitra aminao, tsara lavitra. Tsara lavitra ny programme an'Andriamanitra. Mihoatra lavitra noho zay eritreretinao. Fa zany ny problème Balama. No tambatambazan'ny mpanjakany Edoma vola be izy, 4 milliard ny ilainao fa zao fotsiny andana ozono ho any zanak'Israely. Andriamanitra nanaka anazy tsy mahazo mandeha ianao, izy ny sisika ihany, aleo andefa vola be, mety tao an-tsaina hoe ampiasaiko amin'ny asan'ny tompo ny vola, ho ampiasaiko an'izao, ozy Andriamanitra mijanona. Raha mbola sisika ihany izy mbola sisika ihany, ny afarany, ny briky mihitsy no nidongy, ny grevy ny briky, za tsy andeha, za hijanona, velesina, ny teny am'izay ny briky. Fa maninona rangateo izy ny velesinao? Dozy izy hoe fianao mamazo vazika, maninona anao izy raha mandeha, de ozy izy mibriky ka izy mba efa fanaoko moa zay fa 4 taona ny rahantsika senao, eritreretra biby no mifamaly aminao. 4 taona ny rahantsika senao, za nga efa mba mpanao an'izao, fa ahoana moa zany terenao fotsiny, nga tsy hitanao ny loza efa mianjy anao. Ny afarany tonga de ny anjely mihitsy no seho tamin'ny Balama. Raha tsy io briky eo izy ny anjely no sakanako, de enao no vonoko. Ka misy antony ny zavatra mitrango amintsika io aretina io. Mpanompon'Andriamanitra ianao, misy zavatra tian'Andriamanitra ho hitenenana aminao, mety ohatra. Asain'Andriamanitra marary ianao ato amin'ny hôpitaly ato. Asain'Andriamanitra tsy tafahetsika ianao. Satria mety ho zao no antony. Ny havanao zanakao tsisy mivavaka. Ny vadinao tsy miraran'Andriamanitra. Ny fianakavianao tsisy miraran'Andriamanitra. Nefa ianao sponsor ny fianakaviana. De ireo fianakaviana, ianao nefa mangataka amin'Andriamanitra me vola tompo, meo arena, meo an'izao nefa le vola azonao, ny arena azonao, omenao an'ireto zanakao tsy mivavaka reto, ampiantahantanao an'ireto zanakao tsy mivavaka reto, ampiantahantanao an'ireo havanao tsy miraran'Andriamanitra eo. Ianao ny pile an'ireo, nefa ireo olona tsisy miraran'Andriamanitra. Noho izany asian'Andriamanitra amin'ny aretina ianao tsy ho tafariny ambony fandriana.
ka tsy fanasitranana no ilainao hoe sitrano eto tompo mba hitsangana eto mba hamelona mivady aman-janako no misy afatra tian'Andriamanitra ampitaina aminao ary amin'ny zanakao amin'ny vadinao tsy miraran'Andriamanitra io amin'ireo fianakaviana tsy miraran'Andriamanitra io hoe ndana mitodi amin'Andriamanitra fa aza metehitra amin'ity olona tena afatra Andriamanitra zany tian'Andriamanitra manomboka eo tsy etehitra aminao tsony ny avanao fa etehitra amin'Andriamanitra ka ny vahaolana dia tsy enao mitsangana eo fa ny vahaolana enao miteny amin'ny vady aman-janakao mianteherinareo rakizy amin'ny Jesosy amin'Andriamanitra fa aza matoky atsony zao hitanareo zao aretiko zao za ty tapaka lalan-dra misy afatra tian'Andriamanitra ampitaina amin'ireo havanao piraitam-po aminao fianakavianao reo aza metehitra amiko nareo fa zao hitanareo zao mahazo zao ndana miantehera amin'Andriamanitra misy afatra tompoko ao ambadiky ny aretina misy afatra ao ambadiky ny olana fa itsika ndraindray de diso mensista loatra foana raha vao misy zavatra atao de vavaka délivrance vavaka mangataka amin'ny tompo vonjeo a tompo am'ty mandra-pahataka ataony hevitr'Andriamanitra tsy sitrany eo ianao tadiditsika ny tantarany Jona raha mamaky ny tantarany Jona tsika de misy fotoana nisy planin'Andriamanitra tamin'ny Jona hoe andana mitory teny amin'ny Ninive lazao amin'ny Ninive fa ho aringana izy raha tsy mibebaka afaka 7 andro izy ho aringana raha tsy mibebaka ndana torino teny zany ny mission naniran'Andriamanitra ny Jona ndana mitory teny inona nataony Jona lasa Jona nandositra de nandositra nakany Tarsisy nandray izy sambo de nitsofoka tany anaty lakaliny sambo inona no nitranga ny safotofotony sambo safotofotony ny onjan-drano teny ambony sambo nisy ny tafio-drivotra nanonja ny ranomasina ary saika efa niletika ny sambo saika nahita loza ny olona rehetra ray sambo de natsona nataony filokana tao anaty sambo tamin'ny vahoaka rehetra ny olona rehetra tao anaty sambo hoe izany mahatonga zao loza zao amitsika de rehefa nataony filokana na sy nisoratana daholo ny anaran'ny olona rehetrarehetra de natao tao anaty satroka de nitsapaina tao izy nitondra loza ny anaran'ny Jona no anina tao tratra tao inona moa ny tian'Andriamanitra tongavana nalefan'Andriamanitra ny onja teny ambony ranomasina nalefan'Andriamanitra ny safotofotony rivotra mba halalany Jona fa ny mission naniran'Andriamanitra azy tsy andositra ny Tarsisy fa andeha hitory teny any Ninive de le onjan-drano no nalefan'Andriamanitra ny loza no nalefan'Andriamanitra ny loza mba hitenenana amin'ny Jona fa diso lalana ianao diso lalana ianao mila miverina ianao mijotra amin'ny lalana tokony ho alehanao io zavatra manonjanonja amin'ny fiainanao io ry zanak'Andriamanitra ary pino ry pasteur misy pasteur anena de pasteur ary mbola zazara-panahy miinsista foana ianao mamaolana miinsista foana nefa Andriamanitra rehefa tsy mamaolana satria ny antony misy zavatra tian'Andriamanitra ho tenenina aminao misy mission tokony ho ataonao nefa tsy nataonao misy iraka ampanaovin'Andriamanitra anao nefa tsy ataonao misy zavatra tokony ataonao nefa tsy ataonao any ny ataonao ka mamaolana etsero fotsiny natsipy rehefa tratra Jona de ny batain'ireo olo reo de natsipy tany anaty ranomasina nitatazana trondro ngezabe rehefa nitatazana balainina tao ngarainy ao izy no mibebaka ao anaty vavonina trondro ary navarina fa tsy maty izy 3 andro sy 3 alina izy tao de nibebaka tao ny fona tamin'Andriamanitra voaray any lesony tao izy natsapa hoe misy kapok'Andriamanitra zao misy afatr'Andriamanitra zao tsy namaolana fotsiny hoe vonjeo a tompo ato ho afaka ato maty sepotra tsy zay fotsiny vonjeo a tsy zay fotsiny fa tao izy nanapa-kevitra raha vao tafavoaka eto ho tanterahako missionko tsy niteny tamin'ny tsony Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vava tsy niteny tamin'ny tsony Andriamanitra andehanao sa tsy andeha tsy antsony fa ny biby ny onjan-drano ny tafio-drivotra no nitenenan'Andriamanitra hoe rehefa tsy andehanao jerenao ny anaovako anao tadidio ry havana ao anaty olana ianao ao anatina zavatra misafotofoto ianao mibloke ny asanao ny tsenanao manomboka misy zavatra tsy mandeha tsy voatery ho ratsy io fa Andriamanitra miteny aminao noho izany tsy voatery foana ianao hivavaka tompo apio ataovy mandeha ny tsenako ataovy voaloko ny fatraniko ataovy voaloha ny vidy verseman'olona tsy voatery ianao azavavaka zany ianao fa mitenena amin'ny tompo inona ny afatra tianao ampitaina tompo am'izao tsena tsy mandeha zao inona ny afatra tianao ampitaina amiko inona ny zavatra tiana olazaina amiko am'izao tsena efa herinandro tsy mandeha zao fa misy afatra tian'Andriamanitra ampitaina aminao
tsy zavatra hoe tian'Andriamanitra bloquena fotsiny anao de ho afa baraka raha zanak'Andriamanitra anao Andriamanitra tsy manala baraka anao zany fa misy afatra tian'Andriamanitra apitaina raha voatazona any violon zanakao am'izao fotoana zao voatazona any vokatry ny fifohana rongony vokatry ny fanadalana zanak'olona tsy ampitaona tsy voatery ianao a voatazona any ny zanakao tonga de andeha maolana andana aloha ny antanio ny hevitr'Andriamanitra inona tompony tena planinao inona ny hevitra tena tianao atongavana am'izao zanako voatazona any amponja any amin'ny violon zao inona ny zavatra tianao tenenina aza maika maolana iza ny commissaire fantatra iza ny olona fantatra iza ny anina fantatra iza ny général fantatra iza ny mpitsara fantatra iza ny tady avocat non ndana aloha inona tompony hevitra tianao atongavana am'izao zavatra zao misy antony raha mbola tsy miverina ny vadinao fa sitaka na prafy telo volana izy zao any efa mivavaka foana ianao nandritry ny telo volana iverenany tsy miverina miangavy anao andro any aza mivavaka tsony aloha tompo ataovy miverina izy fa malahelo azy malahelo no akizy fa ataovy miverina non ndana aloha mivavaka inona tompony tianao atongavana amiko inona ny zavatra tianao hotenenina amiko tompo inona ny lesona tianao omena am'izao vadiko lasa an'izao satria mety misy lesona ianao zatra netehitra foana amin'ny vadinao fa tsy metehitra amin'Andriamanitra zatra matoky azy ianao nefa olona pino de ny herinao tsy metehitra amin'Andriamanitra noho izany misy afatra tiany tompo mety hoe tian'Andriamanitra am'izay ianao etehitra aminy ka mandra-pandraisanao lesona hoe tompo etehitra aminao tsy atoky olona tsony a tsy atoko ny vadiko tsony a tsy atoko ny rafozako a fa atoky anao a mandra-pandraisanao lesona de tsy miverina ny vadinao tsy averin'Andriamanitra eo ny vadinao Andriamanitra ho atady dio tompo fa tsy Andriamanitra ny sentiment tsy Andriamanitra ny fihetsepo Andriamanitra fa Andriamanitra ny principe ianao aza miteny hoe azy ianao aza mieritreritra hoe mampalahelo anao de malivavaka anao Andriamanitra mampalahelo atompo tsy mba malahelo azo mahazo ve anao Jesosy fa alio atompo mba fa non Andriamanitra tsy Andriamanitra ny fihetsepo fa Andriamanitra ny principe tsy hoe mampalahelo an'Andriamanitra ianao de valia mivavaka fa mamaly vavaka anao izy rehefa hainao ny tokony ho ataonao averiko mamaly vavaka anao izy rehefa hainao ny tokony ho ataonao misy principe tokony arahanao de mamaly anao Andriamanitra raha lasiana vavy malala za miteny aminao soyez mature aoka ho matotra ara-panahy aoka hiala amin'ny fahazazana ara-panahy mela amin'ny fahazazana ara-panahy midira amin'ny fahamatorana sy ny fahalehibiazana ara-panahy mila mahatakatra ianao fa ny zavatra mitranga rehetra raha voaroka ianao amin'ny toeram-piasana aza maika fotsiny am'le hoe nisy olona tsy tia atao ampiasana tsy tia ny directeur anay tsy tia ny PDG anay fa raha voaroka ianao tao amin'ny toeram-piasana nefa ianao olona mpanompon'Andriamanitra de manontanian'Andriamanitra aza miteny fotsiny hoe mampalahelo fa voaroka halan'ny olona fa mivavaka ahelikilian'ny olona fandana manontany ny tompo inona tompony tiana ho atongavana so de misy fiainana ara-panavarim-bariny ianao hatramin'azahoanao ny poste io ka nikarama 7 millions 5 par mois lasa varim-bariny ianao lasa tsy navavaka intsony ianao lasa nanadinao n'Andriamanitra ianao lasa tsy nanantena n'Andriamanitra intsony fa lasa manantena vola misy zavatra tokony ho areninao amin'ny ara-panahinao atsanganao amin'ny ara-panahinao ao amin'ny fiaina tokantranonao ny vadinao hatramin'izay nahazahoanao n'io karama tsara sy toerana tsara io lasa jejojejo be ny vadinao lasa tsy miraran'Andriamanitra lasa be lamody olona nanana famasinana tsara teo ny zanakao lasa varina amin'ny internet varina amin'ny Facebook ividiananao telefôny isan'andro ianao lasa tsy mahavavaka intsony hatramin'izay napetipety ny fiainanao zay zarara mivavaka misy zavatra mitranga rehetra tompoko de misy zavatra hitenenan'Andriamanitra aminao misy zavatra hitenenan'Andriamanitra aminao nalefan'Andriamanitra Jona ny samboaravoara ny ranomasina teny ambony sambo na tsipony olona tany anatin'ny ranomasina Jona tsy hoe fampijaliana na famaizana non tsy famaizana fa Andriamanitra miteny mandra-pahatonga sainan'ny Jona ka niteny Jona hoe hiverina ho any Ninive andeha toriteny zay vao tafavoaka tao Jona teneny ny vadinao raha any amponjy izy aza maika fotsiny ny hoe ohatrina ny karamany avocat mila andreo mindana mitady mpitsara aza maika am'izany raha nabavy rahalahy aza maika am'izany misy zavatra tian'Andriamanitra ho tenenana amin'ny zanaka ao any amponjy io ary mba hifanteny ve ianao
raha tsy tafapita ny afatra dia hita problema anareo. Mila takatsika izany rehetrarehetra zany. Misy afatra tian'Andriamanitra ho tenenina ao ambadiky ny olana. Andriamanitra dia miteny ao anatin'ny olana. Raha mijery ny Baiboly ray manontolo ianao, misy fotoana mbola inarantsika ilay hoe Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny nofy, Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny teny moa efa rehantsika isan'andro eto miteny foana Andriamanitra. Fa zay ny fiasan'Andriamanitra. Ny etape voalohany zany ny Andriamanitra rehefa miteny aminao dia mampiasa mpanompony izy amin'ny alalan'ny toroteny, amin'ny alalan'ny toroteny. Ary reny toroteny reny tokony ho akatoavinao. Aza anisan'le manamafy fosim-piodikodina. Ny atsika manko indraindray ohatrany hoe maika foana ny hoe tady valim-bavaka, tady vavaka, tady fametra-tanana. Fa fataro fa reny toroteny renao reny tokony akatoavinao. Ka rehefa tsy makatoany reny tsotra ianao amin'ny fomba tsotra dia ao anaty problema indray Andriamanitra no miteny aminao. Misy fotoana ange Andriamanitra miteny aminao fa mila manao fahafolo-karena ianao, ary tsy fahafolo-karena fotsiny, mila miara-miasa amin'Andriamanitra ianao. Mila manome vola ho an'ny asan'Andriamanitra ianao amin'ny fitoriana filazantsara. Mila mahafoy ianao vola, tsy ndreko tsara, vola ho amin'ny fitoriana filazantsara. Ary misy fotoana Andriamanitra miteny tsotra aminao, manomeza. Ianao tsy mety hanome, fa hozy ianao hoe fangorona karena amin'ny pasteur zany. Ahoana ny hanomezako vola? Za ry ato sahirana ny anazy avy miasa dia ny fiangonana nomeko. Tsy manome ianao, impiry ianao no niteny. Dia misy fotoana an'izay Andriamanitra manery ianao anaty problème. Mba hatonga ny vavanao anao voady ka hiteny manao hoe raha mivaty olako ty dia anao aho. Raha mivaty olako ty anome aho. Misy fotoana amin'izay anao teren'Andriamanitra anaty olana. Ary be da be ny olona tratran'izany. Imbe da be any nahita vehivavy miresaka amiko, lehilahy miresaka amiko, pasteur. Za dia mifona amin'ny tompo. Tamin'izaho nanam-bola pasteur, raha tamin'izaho nanana milliardaire reny pasteur. Tamin'izaho nanana amina milliard pasteur mba nalala n'ity fiangonana ity, nanome aho diso zany. Tsy nanomenao raha nanana amina milliard. Ny revirevinao ihany no nitoizanao, ny aingitsangitsao ihany nataonao, ny fiainanao ihany ny ataonao. Fefa niteren'Andriamanitra amin'ny problème io ianao zao. Tapitra ny fanananao ny tomobila ninny. Dia manao voady amin'izay ianao. Anome a pasteur raha mivao ty olako ty. Dia izay vavanao zay no endrasan'Andriamanitra. Fa tanterao anefany. Fa sao dia hoe maika ny ahazo fotsiny. Fa Andriamanitra ane mandinika amin'ny vosiny fo. Ka Andriamanitra miteny aminao, miteny tsotra, manova, manomeza, ary aza ny problème ny manery anao vao amenao. Misy olona ngefa tena portso anaty problème dia raha miva pasteur ty olako ty anao hitako mihitsy le hoe fiara-miasa amina vidina tany, anao pasteur fetra mambavaka aloha ty olany ty. Lasany amin'le olany ianao zany vao mahakatoan'Andriamanitra. Fa miangavy ianao aranabavy sy rahalahy, raha mbola tsy ao anaty olana ianao ka kasihan'Andriamanitra ny fonao, kasihan'Andriamanitra ny fonao zao mijery an'ity toriteny tsotra ty, mbola tsy tafiditra anaty problème mavesatra dia manova. Enonao fa nan'Andriamanitra, nanareo mivady ary manao adievitra ao an-tranao, adievitra. Madama miteny andao dada anao mba tena rangahy etsy, enao aza miditra lalina amin'izany, fa ianao ve no mikaramatso azahy rahalahy, za dia miteny aminao fa iza ny manomenao ny tombonandro fofinaina iainanao, ny zavatra rehetrarehetra iainanao. Tsy avy amin'Andriamanitra, avy amin'ny fahasalamanao. Noho izany makatoavan'Andriamanitra amin'ny fomba tsotra. Mba tsy akatoavanao an'Andriamanitra ao anaty ady. Averiko indray mandeha. Meza makatoan'Andriamanitra rehefa mandre ny teniny tsotra. Mba tsy hatonga na ho akatoan'Andriamanitra rehefa teren'ny problème. Fa be da be olona vonina ny akatoan'Andriamanitra rehefa ao anaty ady sarotra. Fa zay ny fomba hitenenan'Andriamanitra. Miteny tsotra izy aloha, zao atao, esory ny fahotana, ajanony ny adalana, tanterao ty, arao ty, ndana mivavaka, ajanony ny fanimpotsampy, arao ty, ajanony ny fitsangajangana. Miteny tsotrotr' zay izy. Makatoan'io ianao dia tsy misy olana. Tsy makatoa ianao kanefa ianao tian'Andriamanitra ho vonjena, ary zany any ampaherezako an'ireny le ampaherezako ny ray aman-dreny. Tsika ray aman-dreny mpanaraka an'ity fandarana ty. Ianao miteny foana tompo, vonjeo ny zanako, vonjeo ny zanako, vonjeo ny vadiko ho afaka amin'ny rongony, vonjeo ny zanako ho afaka amin'ny fivarotan-teny, vonjeo ny zanako ho afaka amin'ny ditra sy ny adalana. Ho avy izy. Rehefa niteny ianao hoe vonjeo ny zanako,
de nitory-teny tsotra tamin'ny zanaka ao ianao tsy nety niova izy de aza mikoropaka raha idin'Andriamanitra any amin'ny violon izy ka asian'Andriamanitra aretina koa anatin'ny kibo mandendeha de aza miteny hoe tompo avonjeo zanako fa mijaly tsy mijaly io marary mafy fotsiny fa tsy mijaly fa zao ny tena programan'ny tompo amin'io tian'Andriamanitra ho tereny ho ivavaka satria tsy nety tamin'le teny tsotra hoe andao anaka mivavaka ajanony ny adalana andao ivavaka de le aretina ao anatin'ny kibony io no haneren'Andriamanitra azy ivavaka noho izany aza malahelo ianao aza matahotra aloha mihitsy dididy eo de teneny fotsiny izy miteny aminao Andriamanitra anaka miteny aminao Andriamanitra ny dikan'io aretina ao amin'ny lalanjazy io ao amin'ny tranonjazy io miteny aminao Andriamanitra andao ivavaka antson'Andriamanitra io zanako andao ivavaka Andriamanitra miteny Andriamanitra miteny tsy voatery ho ratsy ny problème noho izany mila takatsika ny problème ny aretina zavatra manahirana io Andriamanitra miteny io ka aza terenao Andriamanitra mahaolana fa manontany tompo inona ny tiana ho atongavana de andana tanterao ny sitrapon'Andriamanitra manaiky aho e Jesosy ny sitraponao ho tanterahako ny teninao manaiky arazay ny lalanao fa misy fotoana rehefa tsy mahay makatohan'Andriamanitra amin'ny fomba tsotra ianao de ny problème no hanereny anao anakatoavanao azy nefa grave engery avany zany hoe problème no hanerenao zany raha zany ohatranao aloha makatohan'Andriamanitra amin'ny fomba tsotra mihena fa voaraintsika zany toriteny zany fampianarana atonga anao maty tsara-panahy miala amin'ny fahazazana mangataka vahaolana lava mangataka fanasitranana lava mangata-bola lava fa amin'ny problème io manontany inona ny tiana ho atongavana tompo ny olona matotra zany dia ratojo zavatra manahirana de tsy any amin'le mitady vahaolana sy mangataka vahaolana fotsiny fa misy zavatra tiana n'Andriamanitra ho teneny na amin'ny zanaka ao reo amin'izy telo menada de ekeo zay ekeo Andriamanitra miteny fa aza mizaka mamaolana lava zao ekeo mety misy lesona tian'Andriamanitra ampitainy amin'ireo zanaka telo menada maditra velona reo ekeo tompo raha zao ny fanefianao n'izy telo menada so za marary tapaka lalan-draha zao ekeko zao tompo satria raha tsy tapaka lalan-draha ianao foana mako misotenirany zareo reo ianao foana zany no ninina ditsany de ianao foana no misubira de ianao foana no mitondra azy de ianao foana manambitamby azy de ianao foana no manisy ty mampiantaanta azy ka asian'Andriamanitra mafy mihitsy ianao amin'ny aretiny mba hahatonga andreo zanaka ao reo iova ka ho fatany fa mila mitodika amin'Andriamanitra izy fa tsy mila metehatra aminao mihina fa voarainao zany fampianarana zao amindra fo aminao ny tompo ary za mino fa manomboka androany fa zao ny mahafinaritra rehefa manomboka voarainao tsara le lesona mahay lesona am'izay anao hoe ay zao zany ny tian'Andriamanitra tenenina amiko amin'ity trosa be ty zao zany ny tian'Andriamanitra ho tenenina amiko amin'ity zavatra ty tena zao zany ny tian'Andriamanitra tongavana amiko de vonina iova am'izay ianao de manomboka eo am'izay Andriamanitra ny mamany olanao rehefa vonina iova ianao rehefa nandray fepetra ianao mahakasika ny zavatra fepetra tokony ho raisina amin'ny fiainanao de eo am'izay Andriamanitra miditra tsehatra de milamina zavatra rehetrarehetra de jereo fa ho sitrana ho azy ianao sitrana ho azy ianao na tsy délivrena ary sitrana ho azy ianao na tsy ametra tanana ary rehefa misy fepetra mifanaraka am'izay hoe ay zao zany ny tokony atao zao zany ny tokony atao mivaha ho azy io problème tokantranonao io mivaha ho azy olana arabola rehetrarehetra io mivaha zavatra rehetra asana voaraha ianao zany no zany maiza mandray lesona amin'ny zavatra sarotra maiza miain'ny feo an'Andriamanitra ao anaty ady ao anatina olana maiza miainy hoe inona ny tian'Andriamanitra olazaina aminao ao anatin'ny zavatra manahirana eo ho tahin'Andriamanitra ny atsika menekavy de vavaka tsika isotra ny tompo misaotra indrindra tompo no fahasoavana sy ny fitahinao afaka nandray izany fampianarana zany zay androany no de nampianatra anay ny hoe fahaizana miaino anao fahaizana miaino ny teninao satria fantatray tokoa manko tompo fa tsy voatery amin'ny alalan'ny baiboly na mitoriteny ianao no miteny aminay fa rehefa tsy hainay ny miaino ny baiboly sy ny fampianarana de misy fotoana ianao miteny aminay ao anaty olana ao anaty aretina ao anatina zavatra sarotra ataovy mahay mandray ny teninao zay tompo ataovy mahay mandray ny feoanao de ho tahinao ane retoralasyana bavy pijery ny fandarana mino fa rehefa mahay mandray lesona izy ao anatin'ity olana ity de hivaha ho azy daholo ny olana rehetra hivaha ho azy ny problème de hitsangana indray ny fiainan'izy ireo Jesosy
tsy maintsy mitsangana ny fiainan'izy ireo satria mpanomponao izy ireo ary tsy maintsy mandresy izy ireo ary tsy azony developtena manak'izay zany izy ireo mankasitraka dada malalako amin'ny anaran'i Jesosy amen. Iny ary ry havana malala amin'ny tompo mino fa naray zavatra goavany ianao androany ray sorenteny reny ary maiza mandray toroteny mandray lesony maiza mandray feo an'Andriamanitra ao anaty olana za mino fa izy tantara itsambadika amin'ny fiainanao tao ambadika izay toroteny androany zany mahery izay tompoko vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba Aku nanisik, aku yang